isika rehetra. Misaotra hatrany izay re Jesosy no ity teninao sy ny fotoana omenao anay indray amin'ity fotoana anio ity. Da ataovy mahatsiaro anao mandrakarivo Andriamanitra izay ka nankina ny zavatra rehetra amin'ny fiainanay eo aminao. Voninahitry ny zava-ko izany. Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady faha-20 manaraka ny Trinité izao dia valaotro torina ny soratra marina araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko fa 10:17 ka hatramin'ny 9:30. Jaona toko fa 10:17 ka hatramin'ny 9:30. Zosanao favakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangorona ny jiosy izy ka nanontaniany hoe: ambara-pao-vino anampisalasalanao anay, raha ianao no Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namalaza hoe: efa nilaza taminareo ihany aho, nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny Raiko no manambara ahy. Kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary zao malala azy ary izy manaraka ahy. Ary zao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary sisy andromaka azy amin'ny tanako. Ny Raiko izay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandromaka amin'ny tanan'ny Ray. Izaho sy ny Ray dia iray ihany. Dia nakavato ny jiosy hitoraka azy. Jesosy namalaza hoe: maro ny asa tsara naseho tamin'ny ravy tamin'ny Ray, ko ny asa manao amin'ireny moa no itoranareo vato ahy. Ny jiosy namaly hoe: tsy asa tsara no itoranay vato anao, fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namalaza hoe: voasoratra amin'ny lalanareo fa hoe hoy izao, Andriamanitra ianareo. Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no atao hoe Andriamanitra, ary soratra masina ny sasofanana, moa izay no nasiany Ray, ka ny rano amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho. Raha tsy manao ny asan'ny Raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho dia na dia tsy mino ahy aza ianareo dia mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny Ray no ato amiko, ary izaho ao amin'ny Ray. Amen. Efa nisy alady anankiroa lasa zay raha tadinareo dia nanazava mihitsy aho ny maha-Andriamanitra ny Jesosy ity. Verina indray izy eo. Matetika efa lazaiko tamin'iny fa be dia be ny tsy manaiky an'io, ary matetika nampiasain'ny olona izay tsy manaiky an'io dia hoe diso ny Baiboly, nanovan'io Baiboly io ny isika. Misy indray ny teny hoe Jaona ny teny an'io fa tsy Jesosy. Ireny moa tonga dia efa hita mihitsy hoe olona tsy manan-kambara firy dia miteny zavatra ohatran'izao. Ireny tsy dia atahoana ny aro loatra ireny olona ireny, fa ny somary mampanahy dia ireo izay mampiasa ny tenin'Andriamanitra ihany amin'izany. Ty 5:30 ity ny tena mampiseho mazava tsara an'izay mantsy. Zaho sy ny Ray dia iray ihany. Jesosy no miteny eo izy sy Andriamanitra Ray dia iray, izany hoe Andriamanitra anankiray ihany, tsy Andriamanitra anankiroa. Misy manko miteny Andriamanitra anankitelo, Ray zanak'Andriamanitra anankitelo ny ianareo zany. Da io hitantsika mazava tsara mihitsy ny Ray ihany, ny Zanaka sy ny Ray, ary ny Fanahy Masina, na dia tsy miresaka Fanahy Masina aza izy eto. Dia mila mitandrina isika mampiasa an'io, satria manko ny Ray zao azo ilazana anazy raha tadidinareo ny lazaiko tamin'ny tapa-bolana lasa, dia hoe raha ohatra hoe ty tanako ity mamelaka olona anankiray dia tsy afaka miteny hoe ny tanako no namelaka anao fa tsy za, satria iray amiko aminy ity tana ity. Dia misy manao hoe ny Trinité Masina ny Ray sy ny Zanaka samy dia tahaka ny tena anankiray zany. Dia ohatra ny Andriamanitra Ray zany ny loha, dia ny Zanaka ohatra ny tanana ohatra. Raha resaka firaisana dia marina izay, fa raha ohatra hoe raisika eo dia tena tahaka an'izay tokoa dia mety ho ahodin'ny sasantsika ka lazainy hoe hay, loha nge zava-dehibe noho ny tanany, satria na ty amin'ny loha no mibaiko ny tanany. Dia eo tsika ny raisana, fa le firaisana no tiana ambara ao anatin'izay hoe iray ihany ny momba ny tena rehetrarehetra. Anisan'ny anovan'olona ny hevitry ity soratra masina ity koa dia hoe miteny izy hoe zanak'Andriamanitra eto, ary amin'ny 9:30. Jereo tsara ny tenin'ny jiosy teto, nakavato ry zareo hitoraka azy satria nanao ny teny no Andriamanitra Jesosy. Tahaka ny tsara mihitsy ny hoe le zanak'Andriamanitra tiany Jesosy teneny eto dia teny hoe zanaka mitovy voninahitra amin'ny Ray, fa tsy akory hoe zanaka ambanimbany.
fa raha zanaka ambanimbany mety tonga saina ihany, mety nanaiky ihany izy, fa matoa izy nakavato de fantany tsara mihitsy fa nanao tenany ho Andriamanitra Jesosy. Tsy mety amin'ny saindry zareo izany. De zao resaka olona malala, marobe ny olona tahaka an'ireto jiosy ireto, tsy manaiky an' Jesosy ho Andriamanitra. Isika efa nampianarina hoe Jesosy Andriamanitra, na de mbola tsy manana porofo maromaro raha tsika tsy de mahay soatra masina fa efa ampianarina an'izany, efa misy visy maro tsika de zao mijoroa mandrakariva. Ny mpanelingela misy mandrakariva, ny mpanohitra misy mandrakariva, ny mpanakivy de misy mandrakariva. Asehoy hoe manana an' Jesosy isika. Tsy atao am-bava fotsiny fa tena aseho mihitsy hoe Jesosy no Andriamanitrantsika ary Jesosy no mitondra antsika any amin'izay rehetra ataontsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny efany masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. De misaotra anao indray zay ry Jesosy fa navita soamatsara iny fahazahoana teny avy aminao iny. Aoka ianao mandrakariva no asehonay fa Tompo sy Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavako izany. Amen. Laissons-nous dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Jésus notre Dieu, nous t'appelons aujourd'hui et nous te rendons grâce pour ce Tukani fiaina kachizaye na de zinna katu na sita kasanu fuina situ Jesus senuira sema afura sangenya chisa Ului matuki Itzi manape Sanyasi Takutaro Yesu itzi wewe wabuku Tuzufinja sache Babi kingira na nasale Yesu senuira Sema hakura sangenya kisa Tukumi Atumi Ikitsi manake Sanyasi Sema afura sangenya kisa Tukumi Atumi Ikitsi manake Sanyasi Izawinainani Nasuni puri veri naminyanye Nadinani asi Sifunu veriana ya vichasa Jesus senuira
Time.
azomangasoa lahia mananazy matokitokoa tsy mila lefo tsy mila basy fa misy ny soa lahy eo hitanao awe baiboly toilay azomangasoa lahia mananazy matokitokoa tsy mila lefo tsy mila basy fa misy ny soa lahy hitanao awe manasanareo ara zahay araka amin'izany tietsika zany tanaka dinio katorio hoitana natao amin'ny fiteny tanana izy io akaiky atsika akamady ampianatra anay an'le izy miaraka atsika rehefa mitapana baiboly toilay azomangatsila ny korike lahia mananazy tsy mataho tsy forike tsy mila mbiasy tsy mila mpimasio fa misy ny soa lahy eo hitanao awe baiboly toilay azomangatsila ny korike lahia mananazy tsy mataho tsy forike tsy mila mbiasy tsy mila mpimasio fa misy ny soa lahy hitanao awe ary tena marina tano ary tanoka vakio tanoka tini tanoka toriwe tanoka vakio tanoka tini tanoka tori mahafinaritra ane amin'ny ty tapany fahatelo ty angamany tsika rehetra miaraka amin'izay baiboly iolay hafa minibokio la hiororota hatafatsandokio la hiorotsiatsy bokio tsiaria fa misy ny soa lahy eo hitanao awe baiboly toilay hafa minibokio la hiororota patsandoky la iorotsiatsy bokio tsiaria fa misy ny soa lahy hitanao awe miarakaratsika tanoka vakio tanoka dini tanoka tori vakio tanoka tini tanoka tori fa misy o fa misy ny soa lahy o fa misy ny soa lahy o fa misy ny soa lahy oh ya fa misy ny soa lahy hitanao awe
Maso kuzisku marain raya mandini kengi haparaku Jami hinau si telekane Jami rumah sila tetul maso Di bule-bule kabati maso kuzisku marain raya mandini kengi haparaku Hakini kwamina Gesù, Italia pisa, Gesù la chiama, Ruha sumanga suma, kama ni kweka mujingani ku, Antini kwami, Gesù, Italia pisa, Gesù la chiama, Ruha sumanga suma, kama ni kweka mujingani ku. Lungo quadro fazzini tu di cae Rara la isi anabale Sanga kireuze malai aenda pambelu ke mare Karate kutsindare ande Dati lungo quadro fazzini tu di cae
Naralaisianabave Sandakirosa malaia Yafameluke mare Karaja kusitareane Akini kwami na uteso Haina uteso Jesura kyaba Ruha sumangasua Tamani kweka mujinadiku Akini kwami na uteso Jesu, Italia pisa, Jesu la chiama, Ruha sumaka suma, tamani kwe hamutingadiku. Akini kwamina, Haina uteso, Italia pisa, Jesu la chiama, Ruha sumaka suma, tamani kwe hamutingadiku. Akini kwamina, uteso, Haina uteso, Italia pisa, Jesu la chiama, Ruha sumaka suma, tamani kwe hamutingadiku. Jesu la chiama, Ruha sumaka suma, tamani kwe hamutingadiku. Jesu la chiama, Ruha sumaka suma, tamani kwe hamutingadiku. Jesu la chiama, Ruha sumaka suma, tamani kwe hamutingadiku. Jesu la chiama, Ruha sumaka suma, tamani kwe hamutingadiku. Kana dia kely indrindra aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 20 ny andinin'ny 17. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andininy 7 hatramin'ny 9. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26.
misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. eny re bebea raisitsika amin'ny marodrefy raika amin'ny 10 teboka 2 megahertz zany a. misaotra ary